fa mbola hijanony ao izay pejiny politika izay hatrany dia raha tamin'ny talata maraina teo no nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny antoko mpanohatra azy ny antoko tiako Madagasikara dia nanamafy ny antoko mpanohatra azy androany ny antoko manda ho an'ny fampiraisam-pirenena. Velo Juslin sy Thierry Rakotorson no mitatitra ny andinindininy izay. Anisany manamafy ny mbola mahantoko mpanohitra azy ny antoko manda ho an'ny firaisam-pirenena any Lalatiana Ravolomanana raha ny nambarany androany dia tokony ho hita taratra amin'izay eto amin'ny firenena izany fanoeran'izany amin'ny mahafirenena mpandala ny demokrasia ny firenena malagasy. Zay dia hiady mafy mba tena hipetraka araka ny tokony ho izy izany lalam-pandroana izany satria izany fanoeran'izany satria nahoana tsy natafatsangana ny fanoerany teto hatramin'izay hoa dia eo le fahalaina ny fitondrana hanana mpanohitra matanjaka fanoerana matanjaka fa eo ihany koa izahay samy mpanohitra mifanipaka toy ny valalakarona ka ny zavatra misy ankehitriny izany dia manery anay hanana fanetretena hifanantona sy hifampidinika mba ahafahantsika ahafahan'ny Madagasikara manana fanoerana manana ny maizy azy mifototra amina foto-kevitra mazava manabe ny malagasy amin'izany foto-kevitra izany ary manomana ny fifandimbiasa pahefana ara-pomba demokratika. Zay no asanay mpanohitra zay. Efa eo amin'ny 10 ora nambaranty mpanao politika ity ireo antoko izay nametraka ny taratasy mampanohitra azy etsy amin'ny ministerany Atitandy tokony isy ny fionana ary amin'izany no tokony hivoaka izay olona mety ho filoha mpitarika ny fanoerana eto Madagasikara hoy ny fanazavana no ety ny Lalatiana Ravolomanana.